Alléluia. Fiadanana ho antsika rehetra tompo. Raha mety ianao dia raha reo fiadanana ny eo akaikinao hiara-nompo any tompo indray tsika androany dia tsara raha hoe mba fampiresaka kely alohan'ny zavatra rehetra fa dia teneno izy hoe tonga soa eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra indray androany hoe amen. Mino aho fa tsy fombafomba na fahazahana nanaovanao an'izany fa mino ianao fa eto Jesosy androany sa tsy izany ve? Par la même occasion, nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que la paix du Seigneur soit avec vous et nous espérons que vous allez aussi voir la présence de Dieu avec nous aujourd'hui. Amen. Dotsika hitsangana dia ametraka amin'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia aoka tena ao anatin'ny fonao mihitsy ny hoe eto Jesosy androany. Raha eto izy dia ohatry ny ahoana ny fonao manoloana anazy. Raha efa eto izy hatramin'izay dia mbola manaiky izy hoe hiditra ao amin'ny fanatrehana ianao dia ohatry ny ahoana ny toe-ponao manoloana izany. Raha mety sady ianao dia atao feno fisaorana ny ao anatinao. Asandrato ny tananao dia hisaora Jesosy ny amin'ity fotoana ity. Apetrao eo am-pelatanany ny zavatra rehetrarehetra. O Jesosy aho tena mankasitraka izay satria avy aminao izao andro izao, avy aminao izao fotoana izao. Tsy hainay Jesosy ny tsy hankasitraka aminao ny amin'ny tombonandro, fahavelomana, fahafahana ary indrindrindrindra mbola afaka mitoetra amin'ny fanatrehanao izay. Jesosy ahafahasoavana daholo na tonga an'izany satria ianao Jesosy ilay tonga teo amin'ny azy fijaliana mba mato anay, ahatonga anay afaka miditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ahatonga anay tsy hisy elanelana fa afaka mihaona amin'ilay rainay androany. Eny Jesosy aheto ianao manatrika an'izao fotoana izao ianao. Ianao no nanasa anay tonga eto amin'ity toerana ity. Ianao nefa nanomana zavatra ho an'ny tsirairay avy androany. Jesosy aoka tsy hisy sain'olombelona ho tanteraka eto fa ny fanahinao masina nitarika anay amin'ny zavatra rehetrarehetra, ampiditra anay ao amin'ny fanatrehana, ahatonga anay hankalazana Jesosy. Ianao fanahy masinao niantony zavatra rehetrarehetra. Ianao no mitondra izao fotoana izao. Niza tonga eto Jesosy dia taio ny fony aoka hanana fo torotoro sy mangorakoraka ka tena ho tafanena aminao. Aoka Jesosy tsy hisy fanompoana filan-javatra. Aoka tsy hisy fanompoana Jesosy tena hoe rendrarendra sy religiosité fa aoka tena anana fo miraikitra aminao izay rehetra tonga eto androany ka ahitanao tokoa. Tsofina rano fotoana rehetrarehetra, fotoana iasanao, ahitanay mifanatrehanao miasa Jesosy. Aoka hiala aminay fombafomba sy fahazarana fa eto ianao. Eto ianao Jesosy manatrika anay androany. Eto ianao fanahy masinao miasa amin'izao toerana izao, miasa eto anivonay ianao, ho anao ny dera, ho anao ny haja. Ka raha misy hisandratra eto dia ianao rery ihany. Aoka tsisy olombelona hisandratra eto fa aoka ianao rery ihany Jesosy. Ianao niantony zavatra rehetrarehetra, ianao niantony zavatra rehetrarehetra dia ho anao rery ihany ho voninahitra. Amen, amen. Tiako sady ianao androany tena hoe hifantoka ao amin'izany fanatrehan Jesosy sady izany. Dia tsarovy fa ny famonjena nataon Jesosy ho antsika dia tena hoe famonjena fena. Misy tena Andriamanitra any amin'ny Jaona 5:20 any hoe vita hozy izy ny zavatra rehetrarehetra. Ny famonjena dia tena hoe paka anankiray raha ilazako anazy. Tsy hoe tapatapany hoe raisinao fotsiny ny famonjena dia mety hoe fanasitranana tsy raisinao, mety hoe ny fitahiana tsy raisinao fa feno ninina zavatra ilainao dia efa nataon Jesosy teo amin'ny azy fijaliana izany. Fa andaontsika androany ho feno fisaorana azy fotsiny. Tena ataovy personnel entre anao sy Jesosy androany hoe inona ny zavatra tsapanao nataon Jesosy teo amin'ny fiainanao. Dia androany tsika hiteny fotsiny hoe misaotra Jesosy. Tao mifanahinao misaotra an Jesosy androany. Yes, Jesosy mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ianao ilay mato anay teo amin'ny azy fijaliana. Ianao ilay namela ny elokay. Ianao ilay nanasitraka
sitrana anay nanafaka anay ka zany ny iranay androany Jesosy iranay fankasitrahana ho anao rery any zany fa mendrika izany ianao. Alleluia. Misaorany Jehova mifanahy oka zay rehetra ao anatinao androany feno fankasitrahana lehilahy. Misaorany Jehova mifanahy aza misy aninonao ny fitahiny rehetra. Misaorany Jehova mifanahy zany famonjeny zany zavatra vitany Misaorany anarany mahasina. Misaorany Jehova mifanahy aza misy adonona ny fitahiny rehetra. Izy lay namela kelkao izay mamela ny elokao rehetra. Izy lay nanasitrana anay efa nenositrasina ny aretinao rehetra. Zay manavitra ny ainao sy ny nany andavaka. Izy lay name famotrampo. Zay manavitra famotrampo sy fiatano anao hoe fa manina moa Jesosy no niaretanao ny zavatra rehetra mba ho anay ary ny zavatra mahagaga dia hoe
na dia zarery aza teto an-tany dia mbola maty ho ahy ianao. Raha hitady valiny amin'ny maha-olombelona dia tsy hatakatra mandrakizay. Fa androany izay resy lahatra hoe fahasoavana tsotra izao. Fahasoavana tsotra izao no namonjena anay. Fahasoavana tsotra izao no nanomezanao anay ny zavatra rehetrarehetra. Efa nentinao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ny zavatra rehetra. Androany izay hirahira fotsiny hoe tsy fahaizanay, tsy herinay, tsy tanjakay, fa ianao ny antony zavatra rehetra Jesosy. Ianao no antony zavatra rehetra Jesosy. Dia mankasitraka anao izay ny amin'izany rehetra izany. Misaotra ny amin'ny famonjenao, misaotra ny amin'ny fiaretanao, misaotra ny foniainao anay, misaotra ny tondra ny fanantaina, misaotra ny tondra ny aretina, misaotra tonga ozina mba ho anay, misaotra nanay kosa troantsilo mba tonga ny ati-tsainay ihany. Misaotra Jesosy ny amin'ny ranao latsaka rehetrarehetra mba ho famelana anay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy. Mihoatra ny amin'ny falebiazanao, zao ilay tsy mendrika anao. Ny androko sisa izao, sisa iarako aminao, dia mbola famindramonao. Tena hoe ankasitraka an' Jesosy. Ndao tsy andro tononkira fa le fatsapanao anatinao mihitsy ny ambarao amin'i Jesosy androany. Eo anoloanao eo izy, le maty ho anao, le tianao amin'ny fony rehetra. Inona ny zavatra mba afaka ambaranao anazy? Ambarao le fiderana avy ao amin'ny fonao mihitsy androany. Aza miandra amin'ny aty anoloana fa misy fatsapanao anatinao. Ambarao amin'i Jesosy zany androany. Seigneur, nous voulons juste exprimer notre gratitude. Toi qui es mort pour nos péchés.
Toi qui as tout quitté pour moi. Toi qui m'as tant aimé, malgré mes imperfections, malgré mes injustices, malgré mes iniquités. Toi qui m'as toujours aimé d'un amour éternel, malgré mon amour injuste. Comment ne pas être reconnaissant? Et si je suis telle que je suis aujourd'hui, c'est juste par ta grâce. C'est parce que tu as accepté de souffrir pour moi, de mourir pour moi. Alors pourquoi je ne serai pas reconnaissante aujourd'hui? E non le mamne, e non le sakaizane. Atone aona mu Jesus, ni tianka fiano, ni tianka mamiano, ni tiame vunacha no anjuan. Fai non le mejka loch, e non le tsara loch, e non zante sosia. Família pirata nas vunai, chanyana chena. Fatarana malona no. Afapun fanai nai di fanena tamno. E non mira irana, e non utiavnai, e non readeanai. Desasio, desasio.
Ianao ilay romendrika an'izany Jesosy. Tu mérites toute notre attention et notre adoration, Seigneur. Piano mason nofinao dia aoka usapanao fa eto ny fanatrian'Andriamanitra. Garde les yeux fermés, ressens que la présence de Dieu est parmi nous. Avelao izy ikasikanao manokana. Laisse Dieu te toucher particulièrement. Azahodinkodina ny sainao fa mifantoha amin'ny fanatrian'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Reste concentré devant la face de Dieu. Taosika angina tanteraka. Nous prenons le silence maintenant. Avereno zao tony bavaka apetraky ny tompo aty anaitinay izao. Et répète cette prière. Andriamanitra rainay io misaotra anao izahay. Misaotra noho ny amin'ny famonjena izay nataonao. Misaotra noho ny amin'ny fanavotana izay nataonao. Indreto ny olonao amiankohoka eto anatrehanao. Sy miafina aminao ny olana sy ny ady misy eo amin'ny fiainanay. Ny fantatray Andriamanitra dia Andriamanitra sy manary anay ianao. Andriamanitra mahavonjy anay ianao. Andriamanitra miditra sehatra amin'ny fiainanay ianao. Vonjeo ny fiainanay Andriamanitra. Avotony momba anay rehetra Andriamanitra. Misaotra noho ny amin'ny fahasaranao. Misaotra noho ny amin'ny fahalebiazanao. Averinay aminao ny voninahitra. Satria efa nao taloha zany. Amen. Samy mahazo ny toerany ary tompoko. Que chacun prenne sa place maintenant. Alléluia. Alléluia. Ie dia faly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray noho ny amin'ny ity fotoana ahafahasika manatrika an'Andriamanitra ity. Et nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui êtes à ce culte. Minisy matoky afafinaretana ho anao ny fanompona an'Andriamanitra. Je suis certain que pour toi, tu prends plaisir dans ce culte. Ary hitondra soan'ny fiainanao zany. Que ce culte puisse t'apporter beaucoup de bonheur. Faly ihany koa Andriamanitra mahita ny fahatongavanao eto satria hitay anao izy. Et Dieu agrée aussi ta venue ici, il va te bénir certainement. Amen. Amen. Ya hiditra amin'ny fanompona manaraka moa zany isika dia ny ahafahasika mitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra indray. Et nous arrivons au moment où nous pouvons adorer Dieu par le moyen de nos offrandes. Aza atao fombafomba sy fahazarana ny fanaterana ny fanatitra fa aoka tena ho fanompona
ho ankasitran'Andriamanitra ny fanatitra ho entinao eo anatrehany zany. Et je vous le dis encore, ne faites pas ceci par habitude ou par religion, mais faites-le de tout votre cœur pour que Dieu puisse agréer cette offrande. Omany ny fanatitra zay efa nosaininao ho entina eo anatrehan'Andriamanitra dia hivavaka isika ho an'ny fanatitra mba ho fanatitra ankasitrahana no entintsika eto amin'ity toerana ity zany. Et prépare donc cette offrande et cette dîme que tu as déjà préparée et nous allons être en prière. Rehefa voahomana dia hivavaka isika. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore pour ce jour, pour ce culte où nous sommes réunis en assemblée dans ta maison. Nous te remercions encore car tu as mis en nous le vouloir et le faire pour venir apporter nos dîmes et nos offrandes dans ta maison. Et nous croyons en ta parole, nous croyons fermement que tu vas ouvrir les écluses des cieux pour nous. Et nous croyons aussi que ton œuvre sur cette terre ne sera pas faite en vain. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Ny manatitra ny ampahafolon-karena tonga dia maka ety aloha avy hatrany ny fanatitra tsotra kosa dia ho tatazana. Androany ihany koa mosika no mamerina ny inona ilay izy rak-debe dia ho tatazana zany zay ao anatin'izay rehetra zay dia hidiran'Andriamanitra hatrany isika izany tompoko. Nos frères et sœurs qui apporteront la dîme viendront premiers auprès des coffres et les offrandes seront collectées à notre place, également pour l'offrande spéciale dont l'enveloppe sera déposée aujourd'hui.
Tanteraka mafy ho an'i Jesosy tsika. Dia ao amin'ny fanaovana rakidibe dia andaontsika mbola hideran'i Jesosy any hisaotra anazy amin'ny fontsika rehetra. Andaontsika rehetra misy ny ary hira androany hoe misaorany Jehovah ary fanahy. Izay rehetra ato anatiko.
Tosika tetana mafy fisorasika n'Andriamanitra. Acclamons, Raha misy encore mafy notre amboniny zany dia ampiakarina ihany ny te-tanany. Acclamons très fort notre Seigneur. Alléluia. 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 Ia hiditra amin'ny fandarana manaraka moa isika izay tena fotoana manan-danja be indrindra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia ny firaisana latabatra aminy zany. Nous arrivons maintenant à ce moment très important, c'est le repas du Seigneur. Manan-danja ho iaho satria fahatanterahan'ny tenin'i Jesosy io. C'est un moment très important car nous accomplissons encore aujourd'hui la parole du Seigneur. Sainy mandrakariva fa ny olona akaiky ny foa no afaka anatanterahana firaisana amin'ny sakafo. Garde en tête que ce sont les gens qui sont proches du cœur qui partagent un repas ensemble. Satria Jesosy ny teny fa firaisana latabatra aminy izao aho tanterahasika izao izany. Puisque Jésus nous indique que nous allons prendre le repas avec lui. Ao anatin'ny firaisasika latabatra amin'ny tompo androany dia ho isy fanasitranana mahagaga eto. Et durant ce repas du Seigneur, devant sa table, il y aura une guérison miraculeuse. Ho isy vahaolana sy takatry ny saina avy any an-danitra eto. Il y aura des solutions miraculeuses pour toi. Satria anamboatrany ao anatisika rehetra Andriamanitra. Puisque Dieu va intervenir dans notre vie. Alléluia. 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 Noho izany dia tiako ny manentana anao engane mba sy ho fombafomba sy fahazarana ny andraisanao any fanasan'ny tompo indray izany. Et je t'invite donc à venir devant la table du Seigneur, non par religion ni par habitude, Fa tena hosapanao ny mahasarobidy ny firaisana latabatra amin'ny tompo izany. mais que tu ressentes vraiment cette importance, cette invitation. Tao ary sika maka tenin'Andriamanitra izay nalaina tato amin'ny lioka toko faharoa amby roapolo ny andino ny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Nous allons consulter et lire la parole de Dieu maintenant. Zao vaky ny teny. Ary nandray mofo izy Jesosy. Ary rehefa nisaotra dia nivakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo. Izao no ataovinareo ho fahasiarovana. Ary arak'izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Nous allons prendre dans Luc chapitre 22 à partir du verset 19. Au nom de Jésus. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amin'ny maha-olombelona sika dia mila famantarana hita maso isika. En tant qu'être humain, nous devons avoir des indicateurs que nous pouvons voir. Porofoin Jesosy fa tena ao ampony izasy anao izay miaina amin'ity vaninandro iainasika ity. Et Jésus nous montre encore que nous sommes précieux à ses yeux, que nous sommes proches de lui. Tamin'ny fotoana ny alohany anomboana azy na amonoana azy dia nametraka hafatra Kristy Jesosy ilay tompontsika. Avant qu'il soit emmené à la croix pour être crucifié, Jésus a laissé un message pour nous. Naka mofo sy divay izy dia noentiny niara isakafo amin'ny mpianany. Il prit du pain et du vin qu'il emmena autour de la table avec ses disciples. Ary tamin'izany fotoana izany indrindra no nilazany fa sy maintsy atao io zavatra nataon'io mandra-piavina eny amin'ny rahany lanitra. Et il leur annonça que cela doit être effectué jusqu'à ce qu'il revienne encore à son retour des cieux. Rehefa nandray mofo izy dia nambarany tamin'ny mpianatra izay nanodidina azy fa tahaky ny tenany io mofo eny am-pelantanany io. Et lorsqu'il a pris le pain, il a montré à ses disciples que ce pain est comme son corps. Ka rehefa nizaraina dia nilazainy tamin'ny mpianany fa hohanina io. Et lorsque son corps a été partagé, il a indiqué qu'il doit être partagé parmi tous ses disciples. Ny mofo dia sarin'ny tenany izay nopotehana, nokapohana ka niongotra teny amin'ny ala tamin'ny vatany, ny nofony ary nipitika teny rehetra teny. Et ce pain qui a été rompu et partagé ressemble vraiment à son corps qui a été meurtri à la croix. Ary izay mandray an'izany nofony zany dia misy fahagagana sy takatry ny saina iseho eo aminy. Et ceux qui prendront ce corps auront vraiment des choses miraculeuses dans leur vie. Rehefa nikapohana Jesosy dia niraraka ihany koa ny rany. Et lorsque Jésus a été flagellé, son sang a été versé.
mafy taminy ny nanesorana ny rany tamin'ny vatany nefa ny aretany zany a mba ho fanehoam-pitiavana ho an'ny olona mino azy. Et Jésus a vraiment supporté à la croix que tout son sang soit versé pour ceux qui le croient. Nambarany baiboly ihany koa fa io dia kapoka tamin'i Jesosy io a dia fanasitranana ho an'ny olona mino. La Bible aussi nous indique que les coups sur Jésus sont des guérisons pour nous. Tantara sy azo adonona mandra-piala sika eto ambonin'ny tany raha mbola milaza ny tena sika fa kristianina isika io fanombonan'i Jesosy tamin'ny hazo fizaliana ka nandasahany ny rano io. Et si nous nous considérons comme chrétiens, nous devons toujours nous remémorer ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Satria tamin'ny fotoana anankiray no nanatanterahany an'izany rehetra zany nefa amin'izao vaninandro iaina sika izao dia mandray ny vokan'ny fiaretany ny olona rehetra mino azy. Puisque la croix a été faite en ce temps-là, mais jusqu'à aujourd'hui, nous bénéficions encore de tous les avantages et toutes les bénédictions de ce que Jésus a fait pour nous. Noho izany aoka ho saronao fa ny fitiavana asy ianao no namotehana ny nofony sy ny nandasahana ny rany. Je vous demande donc que nous nous rappelons toujours que c'est par l'amour que Jésus a eu pour nous qu'il a versé son sang et qu'il a donné son corps pour nous. Ny tiany tenin'Andriamanitra ambara eto amin'ny fotoana mandray fanasan'ny tompo isika dia tokony asiary mandrakariva fanavotan'Andriamanitra tamin'ny rany Jesosy sy tamin'ny nofony Jesosy isika kristianina. Et nous devons nous rappeler qu'à chaque fois que nous nous dressons devant la table du Seigneur, c'est que Dieu nous a donné son Fils pour qu'il verse son sang et pour qu'il nous donne son corps. Manana anjara fanavotana ianao tonga eto amin'ity toerana ity. Et tu seras sauvé grâce à cela. Ho avitra ny fiainanao, Tu seras sauvé. ho sitrana ny aretinao, Tu seras guéri de tes iva maladies. ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Tu seras sauvé de tous tes problèmes. Rehefa tonga eny aminao ny mofo sy ny divay rehefa avy eo dia aoka isaina fa tiany Jesosy ianao. Et lorsque tu prendras la coupe et le pain, remémore-toi que Jésus t'aime. Ary rehefa mihinana sy misotro azy ianao dia saino fa isan'ny olona mandray fanavotana ianao. Et lorsque tu prendras de ce pain et que tu boiras de cette coupe, remémore-toi que tu auras le salut maintenant. Ary sy ho resy na ho rava amin'ny olana sy ny ady zany ny fiainan'ny olona mandray an'i Jesosy. Et les problèmes et les difficultés ne te submergeront pas, car tu appartiens à Jésus. Olona mpanota sy mendrika isika nefa no tiavin'Andriamanitra ka natolony ny nofony natolony ny rany mba ho mariky ny fanavotana eo amin'ny fiainasika tsirairay avy zany. Nous sommes des pécheurs alors que Jésus nous a donné son corps et son sang pour que nous soyons sauvés. Proof manamarina an'izany mbola sy tonga teto ambonin'ny tany Jesosy dia efa nampitondra teny faminaniana ny mpanompon'Andriamanitra anankiray atao hoe Jeremia mba hanambara fa na dia ny olona sy tokony handray azy dia nampandraisina azy mba hitondra fanavotana ho an'ny fiainany ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Alors que Jésus n'était pas encore venu sur terre, les prophètes ont déjà annoncé que Dieu avait prévu de partager cette coupe et ce sang pour tout le monde. Ndao vakisika zany faminaniana zany ato amin'ny Jeremia toko fa 7:20 any andininy faharombiny folo. Zao mivaky ny teny. Fa izao no lazain'i Jehova. Indro fa na dia izay sy tokony hisotro amin'ny kapoaka aza dia hisotro tokoa ka moa ho afa-posiny va ianao sy ho afa-posiny ianao fa sy mainsy hisotro tokoa. Et nous allons voir cette prophétie dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 49, verset 12, au nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront, et toi, tu restais impuni, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Voaporofo amin'ity teny ity fa sy misy miala maina izay rehetra mihinana sy misotro fa sy mainsy mandray fahasoavana avokoa. Et ici, la Bible nous dit que tous ceux qui prendront la coupe ne resteront pas bredouilles en vain, mais recevront une bénédiction. Satria efa hita tamin'ny faminaniny mpaminany fa sy mainsy alasaka ny rany Jesosy ary izay misotro an'izany amin'ny finoana dia ho velona izy. Car le prophète a dit que le sang sera versé et que tous ceux qui boiront de ce sang seront sauvés. Nefa mialohan'izany rehetra zany raha sapanao mbola misy fahotana eo aminao dia ndeha hangataka famindrapo isika. Mais avant cela, si tu es encore convaincu de péché,
nous allons demander le pardon de Dieu. Alléluia. Alléluia. Asaina ny mpandahatra ny fanasana tonga dia hiakatra zany zao a. Sika rehetra mandray fanasan'ny tompo kosa dia hisangana eo amin'ny toerana misy asika zay mbola sy mandray fanasan'ny tompo dia mipetraka ihany izy a mba hamora ny fandaminana eto amin'ity toerana ity fa ny ombona sika rehetra dia hiara hivavaka isika tompoko. Pendant que les diacres vont venir préparer la table du Seigneur, nous allons nous lever et nous allons prier dans cette communion. Mankatafa amrapo amin'Andriamanitra mba sy hinana amin'ny fosimendrika isika sarairay avy zany. Demande la miséricorde de Dieu pour que tu puisses prendre le repas du Seigneur non de façon indigne mais de façon digne. Samy mivavaka ary izy tompoko. Que chacun prie maintenant. Samy mivavaka tompoko a. Asandraty ny feonao. Aoka tena ho afapo ianao amin'ny fangatanao ny famindrapon'Andriamanitra. Sotranao zay Andriamanitra tianay loatra ianao. Sotra tompoko. Aoka tena samy mivavaka ihany a. Rehefa manomboka afapo amin'ny fangatana famindrapo ianao dia avozy ny fanoloran-tenanao amin'ny Jesosy satria sy nividiana mora isika sy nividiana tamin'ny vola fa ny rasoan'i Jesosy no nividianana asika. Noho izany a avozy ny fanoloran-tenanao mandra-pahazon'ireo namasika any aoriana dia ndao hanandratra feo ihany isika.
Eny tompoko, rehefa samy nahazo ny mofo isika rehetra, dia ndao hosandrasika amin'ny mofo eny am-pelantanasika. Akopio ny mason'ny nofinao, vavaka isika. Raha eo misaotra anao izahay noho ny amin'ny Jesosy izay fanavotanao anay. Sapanay tena sarobidy eo imasonao tokoa izahay. Satria Jesosy zanakao dia nanaiky ho kapohany, potipotika tahaka ty mofo ety an-tanana ity ny nofony noho ny amin'ny fitiavana anay. Tao anatin'ny fiaretana fizaliana dia izahay ny tao ampony sy tao asainy. Sitrana ny aretinay. Mivahy ny olana misy eo amin'ny fiainanay. Satria saronay tokoa ankehitriny ny fomba nanavotany anay. Saotra Jesosy eo noho ny amin'ny fitiavanao anay. Ho annay ny mofo ho fahatanterahany teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mihinana ny mofo tompoko. Nao sandrasika le kapoka eny an-tanasika. Vavaka sika tompoko. Ray masina sy ainay sy mbola hisaotra anao indray. Misaotra noho ny amin'ny fitiavana. Saotra Jesosy eo. Sarobidy taminao tokoa izahay. Ka dia nafoinao ny ainao. Nalasaka ny ranao ho fanavotana anay. Tahaka ty kapoka ety an-tanana ity. Satria rehefa namory ny mpianatra ianao dia natolotrao ny kapoaka. Ary ny teninao tamin'izany dia ny hoe ataovy izao ho fahatsiarovana ny fomba nanavotana anareo. Saronay ankehitriny ho fanavotanao anay. Satria sarobidy aminao izahay. Hosotroinay ny kapoaka. Ary eo ampisotroina azy dia sapanay fa fanadiovana ny ao anatinay izany. Ho fanasitranana anay izany. Vahaolana ao anay izany. Ary azonay antoka fa ho any an-danitra izahay. Noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Voavidy izahay. Ary sy ho azony devoly angalarina ny momba anay rehetra. Misaotra tompo. Amen. Sotroy ny kapoaka. Tosika vavaka isotra an'Andriamanitra ary. Samy mivavaka amin'ny soran'Andriamanitra. Tosika le hira hoe hoany rahan'i Jesosy. Mandra-panangona ny regny vera na ny kopy eny an-tanasika regny. Ndao tosika izay hira izay. Hoany rahan'i Jesosy. Nous allons faire le chant, le sang de Jésus. Hoany rany. Hoany rany eo. Oniranyo no manadio no manadi versikany oniran Jesosy Mapandresy ay
Alléluia. Samy mahazo ny toerany ary tompoko. Vous pouvez prendre place. Ndao sika te tanana mafy ho fidérasika n'Andriamanitra izany. Acclamons fort pour le Seigneur. Raha mety tompoko azafady ny technicien mba ampiakarina kely le micro ray fa tsy henona ny retour angamba. Alléluia. 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 Ia isaorasika n'Andriamanitra ity fotoana ity fa sika indray amandreny amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Nous remercions Dieu pour ce culte, pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Minso matoky afa misy teny ho anao avy amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. J'ai la foi qu'il y a une parole pour toi dans ce lieu aujourd'hui. Ary ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga eo aminao dia anao zavatra izy zay. Et la parole de Dieu va agir dans ta vie. Satria ny tenin'Andriamanitra ny antom-pisisika dia tenin'Andriamanitra ihany koa ny anovany fiainanao androany. Parce que la parole de Dieu est notre raison d'être et la parole de Dieu va changer ta vie aujourd'hui. Tenin'Andriamanitra ihany koa ny anasitrana ny aretinao androany. C'est aussi la parole de Dieu qui va guérir tes maladies aujourd'hui. Tenin'Andriamanitra ihany koa ny amany olana misy eo amin'ny fiainanao androany. C'est aussi la parole de Dieu qui va résoudre tes problèmes aujourd'hui. Noho izany amboarina ao anatinao rehetra homano ny fiainanao fa hanova an'io fiainanao io Andriamanitra. Alors prépare-toi car Dieu va changer ta vie. Ndao ary sika mamaky tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo azafady Salamo 5:20 manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 7:20. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 65 versets 10 à 14. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mamangy ny tany ianao ka mahamando azy. Mampavokatra azy besaka ianao. Ny onin'Andriamanitra dia tondradrany. Manamboatra vary ho an'ny olona ianao fa izany ny fanamboatra ao ny tany. Mahapoaka ny tany voaasa ianao ka mampiravina azy. Ranon'orana mivatravatra no amitosanao azy. Mitahy ny fisimoany ianao. Satroanao voninahitra ny taona fitahinao. Ary ny dianao mitetemenaka. Voto-drano ny fiandrasana ondry any anefitra. Ary misikina fifaliana ny avoana. Rakotra ondry ny sa ary voasarona vary ny loasa. Mioby izy eny mihira koa. Au nom de Jésus, voici ce qui est écrit. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Araka ty voalaza ety ny afatra hoentina eto androany dia nomena ny loha-hevitra manao hoe hamangy an'io fiainanao io manokana Andriamanitra. Le message d'aujourd'hui a pour thème Dieu va visiter ta vie. Hamangy anao Andriamanitra. Dieu va te visiter. Zany hoe hisidika an'io fiainanao io izy. C'est-à-dire qu'il va intervenir dans ta vie. Andriamanitra rehefa mamangy ny olona dia misy zavatra ho ataony eo amin'ny fiainan'ny olona vangina io. Quand Dieu visite quelqu'un, il agit dans la vie de cette personne. Satria efa fotoana tokony anehoany Jehova ny heriny zao. Parce que c'est le temps où Dieu va manifester sa puissance. Dia manomboka saina eo amin'ny fiainanao fa hamangy anao Andriamanitra. Et commence à méditer que Dieu va te visiter. Ny tena marina mako raha lasana bavy programman'Andriamanitra mihitsy nitondra sika amin'ny fahasarana. La vérité, chers frères et sœurs, c'est que c'est vraiment le plan de Dieu de nous conduire dans sa bonté. Satria ninninona zava-misy ety ambonin'ny tany dia hitan'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany. Parce que quoi qu'il arrive sur terre, Dieu voit toutes choses. Sy miafina amin'Andriamanitra ny olana sy ady iainany zanak'olombelona. Les difficultés des hommes ne sont pas cachées devant Dieu. Sy miafina amin'Andriamanitra ny aretina misy ety ambonin'ny tany. Les maladies qui sont sur terre ne sont pas cachées devant Dieu. Fa Andriamanitra kosa mijery ny olony izay misaina ny famanginy. Mais Dieu regarde son peuple qui pense à sa visitation. Noho izany aoka ianao hanana etaeta no vangin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Alors aie la soif que Dieu te visite dans ce lieu. Ny voalazan'ny mpanao salamo dia tahaka izao.
Voici ce que dit le psalmiste. Rehefa Andriamanitra ny mamanginy tany dia misy amandona ny tany izay voavanginy. Quand Dieu visite la terre, il lui donne l'abondance. Zany hoe raha dika amin'ny ara-panahy ny olona vangin'Andriamanitra dia sy ho maimaina ny fiainany. C'est-à-dire que spirituellement, ceux que Dieu visite, leur vie n'est pas dans la sécheresse. Fa misy fiovana sy tahaka ny teo aloha rasy makany amin'ny fahasarana. Mais il y a un changement par rapport à auparavant. Sa vie devient de mieux en mieux. Ny olona vangin'Andriamanitra dia misy fialana amina fahasairanana ka makany amin'ny fitahiana. Les personnes que Dieu visite sortent des difficultés et vont dans la bénédiction. Ny olona vangin'Andriamanitra ihany koa dia miala amin'ny toeran'ny olona sahirana ka makany amin'ny toeran'ny olona manan-karena. Les personnes que Dieu visite sortent de la pauvreté et vont dans la richesse. Anisan'ny voalazan'ny mpanao salamo ihany koa fa ny olona vangin'Andriamanitra dia voaro amin'ny tokony ho anjarany izay efa nomanin'Andriamanitra ho azy. Il est aussi écrit dans les psaumes que ceux que Dieu visite sont protégés dans leur portion qui a été réservée pour eux. Ary na ny zavatra ho avy izay efa voahomana ho azy aza dia efa misy fiarovana avy any an-danitra. Et même son avenir est déjà protégé par le ciel. Tokony ho hita eny amin'ny alehantsika rehetra fa olona omban'Andriamanitra isika kristianina. Nous devons voir partout où nous allons que Dieu est avec nous. Tokony ho hita amin'ny fiainasika andavanandro fa olona omban'Andriamanitra isika kristianina. On verra dans nos chemins quotidiens que Dieu est avec nous qui sommes chrétiens. Izany indrindra no nahatonga ny mpanao salamo nanoratra n'ity salamo fa 5 ity. C'est pourquoi le psalmiste a écrit ce psaume, chapitre 65. Ary nazavaina amin'ity salamo ity fa sara ny vangin'Andriamanitra. Et dans ces psaumes, il est écrit qu'il est bien que Dieu nous visite. Engany ianao asapan'ny famangin'Andriamanitra. Que tu puisses ressentir la visitation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc izy rehefa sika ny salamo faharoa amin'ny fitopolo ny dimy ny fahaenina ovakisika amin'ny teny français dia rehefa aveo ovakiko amin'ny teny malagasy. Nous allons voir Psaume chapitre 72, verset 6. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Idina tahaka ny ranonorana amin'ny savoaziza izy, tahaka ny ranonorana amin'ny vatravatra amin'ny tany. Raha dika io teny io dia izao. Cette parole signifie ceci. Tahaka ny ranonorana mamoty ny tany ka ilain'ny zavaboary rehetra ity ambonin'ny tany ny fidina ny herin'Andriamanitra amin'ny olona mino azy. Quand la puissance de Dieu descend sur les personnes qui croient en lui, il est pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Zany hoe hanala ny fahamainana rehetra Andriamanitra. C'est-à-dire que Dieu va enlever toutes les zones de sécheresse. Amin'izao vaninandro iainasika izao dia maro ny olona miaina ao anatin'io fahamainana io. À notre époque actuelle, beaucoup de gens vivent dans la sécheresse. Oharina amin'ny zavamaniry eny asa izay maina mampiseho fa maty izy. Cela est comparé à des plantes séchées qui montrent qu'ils sont morts. Ny olona maimaina dia lalana makany amin'ny fahafatesana io raha sy misy ny famonjena atao aminy. Les personnes qui sont dans la sécheresse, ils vont vers la mort s'il n'y a pas de salut sur leur vie. Noho izany nampitondra vaovao mahafaly Andriamanitra androandro fa hanamandina ny maina rehetra Andriamanitra. Alors Dieu donne une bonne nouvelle aujourd'hui qu'il va enlever toute la sécheresse dans nos vies. Mirary ara mirary mba ho isan'ny olona asapany fidinany herin'Andriamanitra ianao. Que tu puisses ressentir la puissance de Dieu aujourd'hui. Hanamandina ny maina eo amin'ny fiainanao io Andriamanitra. Dieu va enlever la sécheresse dans ta vie. Hanokatra lalanao eo amin'ny fiainasika Andriamanitra. Dieu va ouvrir un chemin dans nos vies. Hanasitrana ny aretin'ny marary Andriamanitra. Dieu va guérir les malades. Hamany olana manana olana Andriamanitra. Dieu va résoudre les problèmes. Amin'ny volana fampidirana mpianatra tahaka izao dia maro ny olona velo taraina. Dans ce mois où c'est la rentrée scolaire, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Satria mitombo ny fandaniana misy eo amin'ny fiainany. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses dans leur vie. Nefa programan'Andriamanitra mihitsy amin'ny fotoana mahasahirana ny olona dia mandray an-tanana ny fiainan'ny olona mino Andriamanitra. Mais c'est vraiment le plan de Dieu que pendant que les personnes sont en difficulté, Dieu prend en main la vie de ceux qui croient. Noho izany aoka ino ianao fa io fanomponao an'Andriamanitra io dia sy zava-poana eo anatrehany. Alors, et la foi que quand tu sers Dieu, c'est important devant Dieu.
fa hanesika ny heriny indray izy ho fanavotana ny olona mino. Parce que Dieu va agir pour sauver ceux qui croient. Hidina tahaka ny ranonorana amin'ny tsavo voazenza izy. Il va descendre comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Tahaka ny ranonorana mivatravatra amin'ny tany no ampidinan'ny heriny ho an'ny olona mino azy. Comme des ondées qui arrosent la campagne, il fait descendre sa puissance sur ceux qui croient en lui. Noho izany aoka hiomana ny sainao fa misy vahaolana ho anao ato amin'Andriamanitra. Alors prépare tes pensées que Dieu va résoudre tes problèmes. Misy fahasarana ho anao ato amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Il y a la bonté de Dieu quand tu sers Dieu. Misy valimbavaka ho asika ato amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Il y a l'exaucement de nos prières. Andao izery ny zava-nisy tany amin'ny testamenta taloha isika. Nous allons voir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Exodosy toko fahenina ny andininy faharokatra amin'ny fahavalo. Exode chapitre 6, versets 2 à 8. Exodosy toko fahenina ny andininy faharokatra amin'ny fahavalo. Exode chapitre 6, versets 2 à 8. Dao vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe izaho no Jehova. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra sy tono no sehoko tamin'ny Abrahama sy Isaaka ary Jakob. Fa ny anarako hoe Jehova sy mbola nahafantarany ahy. Ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana dia ny tany fivahinianany izay efa nivahinianany. Ary koa izaho efa nandre ny fitarainany zanak'Israely izay nampanompo ny Egyptianina ka dia saroko ny fanekeko. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izaho ny Jehova ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptianina anareo aho ka hanafaka anareo amin'ny fanompoana azy ary sandry ahizitra sy fisaharana lehibe no aminjeko anareo. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Hatramin'ny andro taloha no efa sy zakan'Andriamanitra ny mahita ny fahoriana mahazo ny olona. Depuis les anciens temps, Dieu ne supporte pas la souffrance de son peuple. Sy sitrak'Andriamanitra ny ranomaso milasaka eo amin'ny mason'ny olona. Ce n'est pas la volonté de Dieu, les larmes qui tombent. Eny fa niadiany alahelo any anaty fon'ny olona lalilany azy dia sy zakan'Andriamanitra ny mahita an'izany. Oui, même les personnes qui sont vraiment opprimées dans leur cœur, Dieu ne supporte pas de les voir. Ny tantara nivakisika tao amin'ity Exodosy nivakisika teo ity dia mampiseho fa sy zakan'Andriamanitra mahita ny alahelon'ny olona. Ce que nous avons lu ici dans Exode montre que Dieu ne supporte pas de voir son peuple souffrir. Satria na dia ny feo toreo mivoaka amin'ny vavan'ny zanak'Israely aza dia mipaka aminy any an-danitra. Parce que même les gémissements qui sont sortis de la bouche des Israélites sont arrivés au ciel. Ary tamin'izany andro izany dia niantso mpanompo Andriamanitra sy izy zany fa Mosesy mba hitondra teny mahafaly manambara fa hamonjy ny olony Andriamanitra. Et en ce temps-là, Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour apporter de bonnes nouvelles que Dieu va délivrer son peuple. Nampanantena Andriamanitra fa sy ho mandrakizay io ranomaso iainany zanak'Israely io. Dieu a promis que les larmes des Israélites ne vont pas durer éternellement. Mampanantena Andriamanitra fa sy ho mandrakizay ny aretina misy eo amin'ny zanak'Israely noho ny fampahoriana azy. Dieu a promis que ce ne sera pas pour l'éternité que les Israélites seront malades à cause de l'oppression. Androany ihany koa Andriamanitra maniraka anay mpanompony ilaza vaovao mahafaly aminao sy ho mandrakizay io alahelonao io. Aujourd'hui aussi, Dieu envoie son serviteur pour te donner une bonne nouvelle que tes souffrances ne vont pas durer éternellement. Sy ho mandrakizay io ranomasonao io. Tes larmes ne vont pas durer éternellement. Sy ho mandrakizay ny faharesenao. Ta défaite ne va pas durer éternellement. Fa sy maintsy tonga ny andro hisandratra ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra.
Mais le moment va venir où Dieu va élever la fille de ceux qui croient en lui. Amin'izay fotoana izay dia manomboka hifaly isika. En ce temps-là, nous serons dans la joie Satria ho eo an-tanasika ny fandresena. parce que nous aurons la victoire. Nasehon'Andriamanitra ihany koa izany fitiavana izany ka nanirahany an' Jesosy teto ambonin'ny tany mba ho fanavotana asika. Dieu a aussi montré son amour quand il a envoyé Jésus sur terre pour nous sauver. Hita amin'ny testamenta vaovao ny tantaran'i Jesosy nitondra famonjena ho an'ny olona rehetra manana olana tonga teo aminy. Nous voyons dans le Nouveau Testament l'histoire de Jésus qui a sauvé son peuple. Andao izery anankiray amin'ny tantara nisy tamin'ny andron'i Jesosy isika. Nous allons voir l'histoire qu'il a fait au temps de Jésus. Luka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Vakina amin'ny teny français dia rehefa avy eo vakiko amin'ny teny malagasy izany. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il avait une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Vakiko amin'ny teny malagasy amin'ny anaran'i Jesosy ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 70 taona ary nanjoko izy ka sy nahatraka intsony. 4 taona hoe? Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namaly ka nanao tamin'ny vahoaka hoe enemana no azo anaovan-draha raha ka koa avy hositranina amin'izany fa sy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe ry mpiasara velasy mosy samy mamany ombiny amin'ny na ny borikiny hiala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata fa ianareo ka mitondra azy isotro rano. Koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity izay efa nafatry ny Satana izao 70 taona izao mosy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va. Ary raha nilaza izany izy dia nangahy ahy izay rehetra nanohitra azy fa ny vahoaka rehetra nifaly noho ny amin'ny zavatra malaza rehetra nataony. Nifaly ny vahoaka rehetra noho ny amin'ny zava-mahagaga maro nataony Jesosy. La foule entière se réjouissait de toutes les merveilles que Jésus faisait. Teneno io akaikinao hifaly anao noho ny amin'ny zava-mahagaga ho ataony Jesosy. Dis à ton voisin, tu vas te réjouir de toutes les merveilles que Jésus va faire. Ity tantara nambara eto ity dia zava-mahagaga nataony Jesosy ho fanohizana ny programan'Andriamanitra ho an'ny olona mino. Dans cette histoire, nous voyons les merveilles que Jésus a fait pour prolonger le plan de Dieu pour son peuple. Satria misy vehivavy anankiray efa napahoriny démoni 70 taona. Parce qu'il avait une femme qui était possédée par le diable depuis 18 ans. Sy navelany ny fahavalo hitraka 70 taona. L'ennemi ne la laissait pas se redresser pendant 18 ans. Nataony miondrika sy mahita ny zavatra ambony fa mahita ny zavatra ambany 70 taona. Elle ne pouvait pas voir ce qu'il avait en haut, elle ne voyait que ce qui était en bas pendant 18 ans. Ingany ianao hanana fijery ambony.
Que tu puisses regarder vers le haut. ingany ny sainao anana fijery ambony Que tes pensées puissent voir vers le haut. fa sy ho avela ho ampondrean'ny fahavalo ijery ambany lava. Mais que l'ennemi ne te fasse pas toujours regarder en bas. Aoka ho fantatrao fa misy zava-mahagaga ao ataon'Andriamanitra hitondra ny fiainanao hiakatra. Sache que Dieu va faire quelque chose de miraculeux pour te conduire vers l'élévation. Fa sy ho resy amin'io ady io zany ianao. Tu ne vas pas être vaincu dans tes combats. Sy ho resy amin'io olana io zany ianao. Tu ne vas pas être vaincu par tes problèmes. Ity vehivavy ity a 80 taona sy nanana fisainana miakatra fa mijery ambany foana. Cette femme, pendant 18 ans, elle ne pouvait pas regarder vers le haut, mais elle regardait toujours vers le bas. Ny mahafaly ny fahavalony dia ny mahita azy misaina fahafatesana lava. C'est la joie de l'ennemi de voir qu'elle pensait toujours à la mort. Ny nafinaritra ny fahavalony dia ny mahita azy misaina faharavam-piainana lava. C'est la joie de l'ennemi de voir qu'elle pensait toujours à la destruction de sa vie. Any ka sy mba nanana fijery miakatra izy fa fijery midina no napetraka teo aminy. Alors elle ne pouvait pas regarder vers le haut, mais elle regardait toujours vers le bas. Programan'Andriamanitra ny hamangy an'ity vehivavy ity. C'était le plan de Dieu de visiter cette femme. Dia naniraka an' Jesosy izy hitondra vaovao mahafaly hampitsaka indray ny fiainan'ity vehivavy ity. Et il a envoyé Jésus pour apporter une bonne nouvelle, pour faire redresser la vie de cette femme. Misy olona eto amin'ity toerana ity sampafanahako hampitsaka amin'ny fiainanao Andriamanitra. Il y a quelqu'un ici, Dieu va faire redresser ta vie. Ok, izay ny ondreanao tao anatin'io olana io. Ne peine plus dans tes problèmes. Ok, izay ny ondreanao tao anatin'io ady io. Cela suffit d'être dans tes difficultés. Sy iandry amin'ny taona manaraka isika fa amin'ity taona ity hitsaka amin'ny fiainanao. Nous n'allons pas attendre l'année prochaine, mais cette année même. Ho hitan'ny fahavalo fa hitsaka amin'ny fiainanao. L'ennemi va voir que ta vie va se redresser. Ho hitan'izay efa niome rehetra fa hitsaka amin'ny fiainanao. Toutes les personnes vont voir que ta vie va se redresser. Nosoratana tao anatin'ny Baiboly ny fiainan'ilay vehivavy niondrika tamin'ny fotoana maro. La vie de cette femme qui se courbait toujours est écrite dans la Bible. Fa teny tokana tamin'i Jesosy dia nitsaka izy. Mais un seul mot de Jésus et elle s'est redressée. Teny tokana tamin'i Jesosy dia niala ny vesatra nampiondrika ny fiainany. Un seul mot de Jésus et tous ses fardeaux sont partis. Teny tokana amin'i Jesosy ihany koa androandry hitsaka io fiainanao io. Un seul mot de Jésus aussi aujourd'hui, ta Teny vie va se tokana amin'i redresser. Jesosy ihany koa androany sy ho ahatazonanao ny fiondrehany. Un seul mot de Jésus aussi aujourd'hui, ta vie ne va pas rester courbée. Alléluia. Alléluia. Mino an'izany teny izany ve ianao? Est-ce que tu crois cette parole? Ndao te tananao an'i Jesosy raha mino an'izany. Acclamons fort pour Jésus. Mitateraka amin'izay mino ane zany. Cela va se réaliser pour ceux qui croient. Satria tenin'Andriamanitra efa diso fahenontsika loatra ny ato amin'ny Jaona toko 9 andininy 9:30. Parce que nous connaissons bien la parole de Dieu dans Jean chapitre 8 verset 36. Inona moa ny ambaran'izany teny izany a izay teny efa mahazatra antsika. Qu'est-ce qui est écrit dans cette parole? C'est une parole que nous connaissons bien. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Noho izany raha mino ny zanaka ianao dia ho afaka. Alors si tu crois au Fils, tu seras libéré. Ny olona mino an' Jesosy a dia efa manana anjara fanafahana. Tous ceux qui croient en Jésus, ils ont déjà une portion de délivrance. Ny olona mino an' Jesosy a manana anjara fanavotana. Tous ceux qui croient en Jésus, ils ont une portion de salut. Sy hatazonanao ny fahavalo. L'ennemi ne pourra pas te retenir. Satria raha Jesosy no ao anatsika dia mpandresy isika. Parce que si Jésus est en nous, nous sommes victorieux. Rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy a dia sy noentiny niakatra ny fahagagana. Quand Jésus est monté au ciel, il n'a pas emmené avec lui les miracles. Naseho ny famomba asika mandrakariva izy. Il a montré qu'il est toujours avec nous. Tamin'ny andron'ny apôstôly a dia mbola hita niaraka tamin'ny teny ny herin'Andriamanitra. Au temps des apôtres, nous avons vu qu'il avait encore la puissance de Dieu. Satria ny programan'Andriamanitra hatrany am-piandohana dia sy miova mandraka ankehitriny. Parce que le plan de Dieu depuis le commencement ne change pas jusqu'à aujourd'hui. Sy amela ny fiainan'ny olona mino resy Andriamanitra. Dieu ne va pas permettre que ta vie soit dans la défaite. Sy amela ny fiainan'ny olona mino rava Andriamanitra. Dieu ne va pas permettre que ta vie soit détruite.
ny ady tsy maintsy misy fa ny fandresena natao ho an'ny zanak'Andriamanitra. Il y a toujours des combats, mais la victoire est réservée pour les enfants de Dieu. Ny olana tsy maintsy misy fa ny fandresena efa nomanina ho an'ny zanak'Andriamanitra. Il y aura toujours des problèmes, mais la victoire est réservée pour les enfants de Dieu. Ndao izery ny asa mahagaga nataon'ny apôstôly isika haka tenin'Andriamanitra anankiray atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 ovakisika amin'ny teny fransay dia aveo ovakiko amin'ny teny malagasy. Nous allons voir les miracles qui s'est passé dans l'Acte des Apôtres, Actes chapitre 3, versets 1 à 9. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé l'Appel pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Fakiko amin'ny teny malagasy ary Petera sy John niakatra eo an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora 7 fotoam-pivavahana. Hitantsika tamin'ny teny fransay teo fa tamin'ny 3 ora ariva io fotoana io. Ary nisy nitondra lehilahy malemy tongotra hatrany ekibony reniny hatraiza hoe izay nipetraka isan'andro teo alohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe isara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay miditra teo an-kianjan'ny tempoly. Noho nahitany Petera sy John efa niditra eo an-kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Inona nangatahany? Mba homena fiantrana. Ary Petera sy John nibanjina azy ka nanao taminy hoe mizere anay. Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena hahazo zavatra aminy. Inona nantenainy? Fa hoy Petera, sy manana vola fotsy na vola mena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, misangasangana. Amin'ny anaran'iza hoe? Ary niraisiny tamin'ny tanana kavanana raha lehilahy ka nasangana. Dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny azafady ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niasambotra izy ka nijoro. Dia nisangasangana ary niara-niditra tamin'ireo hoe an-kianjan'ny tempoly. Nisangasangana sy niasambosambotra sady nidera an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra izay nahita azy nisangasangana sy nidera an'Andriamanitra. Alléluia. 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 Inona moa tantarany misy eto ity? Misy tantarana lehilahy anankiray izay kilemaina hatraizy hatrany ekibon-dreniny. De quelle histoire il s'agit? Il s'agit de l'histoire d'un homme qui était boiteux de naissance. Ity lehilahy ity dia natao ho isan'ny olona mba eto ambonin'ny tany ihany saingy malemy hatramin'izay nisindry. Cet homme était parmi ceux qui étaient sur terre, mais il était boiteux de naissance. Zany hoe ny fahavalo dia namela ny fisiany ihany fa kosa sy maintsy malemy izy. C'est-à-dire que l'ennemi l'a laissé en vie, mais il fallait qu'il soit boiteux. Olona velona fa manana olana. Il est en vie, mais il a des problèmes. Manana fofinaina mahavelona tahaka ny olona ihany saingy sampona. Il a le souffle de vie comme toute personne, mais il est paralysé. Tao anatin'ny fahoriana mandavataona amin'ny fiainany. Sa vie était toujours dans des difficultés. Voalaza ny Baiboly azy fa mitaraina lava mangataka fiantrana no mba antom-pisindry. La Bible dit qu'il était là pour demander l'aumône à longueur de journée.
isaky ny mahita olona dia sy manana zavatra sainy afa sy ny angataka fiantrana. À chaque fois qu'il voyait des gens, il ne pensait juste qu'à demander l'aumône. Mety ho tahaka izany no fiainan'ny sasany amintsika. Isaky ny mahita olona dia fiantranana ao an-doha. Peut-être que certains d'entre nous sont comme cela. À chaque fois que nous voyons des gens, nous pensons à demander Fa rehefa l'aumône. Jesosy no eo, Mais quand Jésus est là, mivadika ny tantara. l'histoire bascule. Alléluia. Alléluia. Rehefa nangataka fiantrana ity lehilahy ity dia nifanozy io tamin'ny apôstôly. Quand cet homme a demandé l'aumône, il a rencontré les apôtres. Ny apôstôly dia efa nahafantatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Les apôtres connaissaient déjà la parole de Dieu. Ny tenin'Andriamanitra dia sy miova hatrany am-boalohany ka mandraka ankehitriny. La parole ne change pas depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Sy sitrak'Andriamanitra ny iainan'ny olona amin'ny ranomasy mandavataona. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous vivons dans les larmes. Sy sitrak'Andriamanitra ny iainan'ny olona amin'ny fahoriana mandavataona. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous vivons dans les souffrances. Mandalo ihany ny fahoriana. Les souffrances passent. Mandalo ihany ny fahakiviana. Le découragement passe. Fa rehefa Jesosy no eo fandresena. Mais quand Jésus est là, c'est la victoire. Teneno eo akaikinao ampandresenao Andriamanitra. Dis à ton voisin, Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Rehefa nandalo ny apôstôly dia efa nanomboka nanantena zavatra nalemy, nanantena fiantrana fa hoisy zavatra ho raisiny avy amin'ireo apôstôly ireo. Quand les apôtres sont passés, la personne qui était boiteuse attendait déjà quelque chose. Il attendait quelque chose qui vient des apôtres. Nefa ny fiantranana ny rasany dia sy fiantrana mahavozy azy amin'ny fahalemeny fa mahavozy ny kibony amin'ny ora sy fotoana io ihany. Mais ce qu'il attendait, ce n'était pas le salut qui allait sauver son âme, mais le salut qui allait juste nourrir son ventre à cette heure-là. Ny programan'Andriamanitra dia sy ny hamozy ianao amin'ity ora ity ihany fa hamozy ny fiainanao mandavataona. Le plan de Dieu, ce n'est pas de te sauver seulement à l'heure actuelle, mais de te sauver tout le temps. Ny programan'Andriamanitra dia sy hoe hanasitrana an'izay manaintaina aminao izao ora izao ihany fa tena hanala ny fototsy ny aretina eo amin'ny fiainanao. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement de te guérir de ta maladie à l'heure actuelle, mais d'enlever vraiment la source de toute maladie. Noho izany rehefa manantona an'Andriamanitra ihany ianao dia manana fanantenana fa hanova ny tantaram-piainantsika Andriamanitra. Alors, quand tu t'approches de Dieu, et la foi que Dieu va changer notre vie. Sotra ny navalon'ny Petera taminy. Pierre a répondu une réponse simple. Sy manana vola fotsy na vola mena na vola omenanao aho fa ny ananako no omeko anao. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ny tenin'ambarany dia sotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miova ny tantaram-piainanao. Ce qu'il a dit est simple. Au nom de Jésus-Christ, ta vie va changer. Sy miova Jesosy. Jésus ne change pas. Miaraka amintsika eto izy zao. Il est avec nous ici. Izy no ivon'ity fotoana ity. Il est le centre de ce culte. Noho ny aminy dia tanterasika ity fotoana ity. Ce culte est béni par sa présence. Noho izany raha mino azy ianao dia Alors? fa eny aminao ny fanasitranany. Si tu crois en lui, la guérison est avec toi. Raha mino azy ianao dia fa eo aminao ny vahaolana. Si tu crois en lui, la réponse à tes problèmes est déjà avec toi. Ny anjaranao androany dia manontany ao anatinao efa ato ve Jesosy sa mbola tsy ato. Ta part aujourd'hui, c'est de te demander, est-ce que Jésus est déjà dans ma vie ou pas? Satria ny fahavalo dia sy misahatra mamelatra velam-panaka eo anoloan'ny olona. Parce que l'ennemi n'arrête pas de mettre des pièges devant les gens. Fa ny fananana ny Jesosy vahaolana ho an'ny kristianina. Mais quand nous avons Jésus, c'est une solution pour les chrétiens. Ny fahazahoana antoka fa manana ny Jesosy vahaolana ho an'ny olona mino. Quand nous avons l'assurance que nous avons Jésus, c'est une solution pour ceux qui croient. Andesika izeriny amin'ny tokony ataontsika mba hahatonga sika tena hanana ny Jesosy. Nous allons voir ce que nous devons faire pour avoir vraiment Jésus en nous. Fantaro ny zava-misy eo amin'ny fiainanao mba hamantaranao sy ahaizanao mampiasa ny anaran'i Jesosy. Reconnais la réalité qui se passe dans ta vie pour que tu puisses utiliser le nom de Jésus. Ny olona mahasapa ny zava-misy eo amin'ny fiainany ihany no afaka manolotra n'io zava-misy io eo amin'ny Jesosy. Seuls ceux qui connaissent la réalité qu'il y a dans leur vie peuvent exposer cela à Jésus. Zao manko ny voalazany ohabolana toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo. Voici ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 1, verset 17.
Vakina amin'ny teny français dia ho vakiko amin'ny teny malagasy rehefa avy. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tous ceux qui peuvent voler. Fa velarin'ny paona ny fandrika ina ny toyiny ao. Velar-paona ny fandrika raha hita amin'ny vorona. Zany hoe na dia anao velam-pandrika eo anoloanao azy Satana, Jesosy efa manambara aminao fa izy no handray an-tanana ny fiainanao. C'est-à-dire que si le diable met des pièges devant ta vie, Dieu a déjà dit qu'il va prendre en main ta vie. Sy aresanao sony ny olana ho isy eo amin'ny fiainanao. Les problèmes qui sont dans ta vie ne vont pas te vaincre. Satria manomboka ambara fa izay manana ny Jesosy dia manana fiainana. Parce que ceux qui ont Jésus ont la vie. Ny olana sy maintsy misy araky ny efa voalaza ombieny. Comme on a déjà dit, il y aura toujours des problèmes. Fa ny vahaolana omeny tompo kosa dia mila manana ny Jesosy isika. Mais la solution donnée par le Seigneur, c'est que nous devons avoir Jésus dans nos vies. Ataovy azo antoka fa olona manana ny Jesosy isika. Assure-toi que tu as Jésus dans ta vie. Inona moa ny atao mba hahatonga ny Jesosy hitoetra ao anatsika izany? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir Jésus dans nos vies? Mila manolotra ny fiainasika isan'andro eo amin'ny Jesosy isika. Nous devons donner notre vie à Jésus chaque jour. Aza mba isan'ny olona malaina mivavaka ianao tonga eto androany io. Ne sois pas parmi ceux qui ont la paresse de prier. Satria ny fomba fiadin'ny fahavalo, ny velam-pandriky ny fahavalo dia sy avelany an'olon-tena ny kristianina anankiray mba ho rava ny finoana ao anatiny. Parce que parmi les pièges du diable, il ne permet pas qu'un chrétien offre sa vie à Jésus, comme ça, sa vie est détruite. Fa velar-paona izany fandrika izany raha manaiky hanolotra ny tenanao an'i Jesosy ianao. Et il ne sert à rien de poser un piège si tu donnes ta vie à Jésus. Anontany eo akaikinao vonina hanolotra ny fiainanao an'i Jesosy ve ianao? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Engany mba tena olona anaiky ny fanolora-tena ho an'i Jesosy isika. Que tu sois vraiment parmi ceux qui donnent ta vie à Jésus. Ny faharoa zany dia izao atolory an'i Jesosy isan'andro ny fiainasika. La deuxième chose, c'est ceci, donnons notre vie à Jésus chaque jour. Satria ny tenin'Andriamanitra manambara manao hoe mahatahiry an'izay rehetra atolotray ao. Parce que la parole de Dieu dit qu'il garde tous ceux qui sont à lui. Raha manolotra ny tenanao an'i Jesosy ianao dia ho tehiriziny mandrakizay. Si tu donnes ta vie à Jésus, il va te garder. Ary rehefa izy no manjaka ao anatinao dia ho mpandresy ianao zay. Et quand c'est lui qui règne dans ta vie, tu es victorieux. Raha izy no manjaka eo amin'ny fiainanao dia azo antoka ny fandresenao. Quand c'est lui qui règne dans ta vie, ta victoire est assurée. Alléluia. Alléluia. Fahatelo dia izao. Troisièmement, c'est ceci. Hitarainao eo amin'ny Jesosy izay fantatrao fa velam-pandrika eo anoloanao. Expose à Jésus ce que tu sais être comme un piège devant toi. Aza matoritory rehefa mahasapa olana eo amin'ny fiainana. Ne sommeille pas quand tu vois des problèmes dans ta vie. Aza matoritory rehefa mahasapa ady eo amin'ny fiainana. Ne sommeille pas quand tu sens des combats dans ta vie. Aoka tena hanolotra n'izany eo amin'ny tompo isika. Mais expose cela au Seigneur. Satria izao voalaza ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo faaraika amby telopolo andino faefatra. Parce que voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Psaume chapitre 31 verset 4. Anafaka amin'ny fandrika arato izay nafeniny hamandrianay ianao fa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Ny mpanao salamo dia nasapa fa ny fananana an'Andriamanitra ihany no mahafaka asika amin'ny velam-pandrika ny fahavalo. Le psalmiste savait que quand nous avons Dieu, nous pouvons sortir du piège de l'ennemi. Sy misy olona afaka manafaka ny tenany amin'ny velam-pandrika ny fahavalo raha sy manana ny Jesosy. Personne ne peut se délivrer lui-même des pièges du diable s'il n'a pas Jésus. Noho izany ny fananasika ny Jesosy dia manafaka asika amin'ny velam-pandrika ny fahavalo. C'est pourquoi quand nous avons Jésus, nous sortons des pièges du diable. Ho anao izay vaovaovao ny tonga eto tena mahereza manolotra ny tenanao an'i Jesosy ianao. Pour toi qui es ici pour la première fois, donne ta vie à Jésus. Ho anao izay efa azo lazaina hoe efa ela tamin'ny fanompona ihany koa avozo ny fanoloran-tenanao an'i Jesosy. Pour toi qui as déjà servi Dieu depuis longtemps, renouvelle ton engagement. Raha sapanao fa ny anidina ny finoana ao anatinao dia ndao mbola hanavao fanoloran-tena ho an'i Jesosy isika.
Si tu sens que ta foi a baissé, renouvelle ton engagement pour Jésus. Satria arak'ilay efa voalaza asika teo na tamin'ny testamenta taloha na tamin'ny testamenta vaovao programan'Andriamanitra ny hamandina ny fiainan'ny olona mino. Parce que comme on a déjà vu tout à l'heure, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est le plan de Dieu de nous donner une vie pleine d'abondance. Ny fahaefatra farany dia izao. Dernière chose, c'est ceci. Fohany sy ravao amin'ny anaran'i Jesosy ny herina fahavalo sapanao a manalokaloka ny fiainanao. Détruis au nom de Jésus l'ennemi que tu sens qui est contre toi. Fohano amin'ny anaran'i Jesosy izay fantatrao fa manelingelina ny fahasarana eo amin'ny fiainanao. Prise au nom de Jésus tout ce que tu sais qui dérange, ce qui est bien dans ta vie. Satria arak'ilay nivakisika tamin'ny asan'ny apôstôly teo, fantatry ny apôstôly fa voaelingelina ny fiainan'ity ranamana izay mangataka fiantrana ity dia nofohanany tamin'ny anaran'i Jesosy zany. Parce que nous avons vu dans l'acte des apôtres tout à l'heure que cet homme avait des problèmes dans sa vie et les apôtres ont brisé cela au nom de Jésus. Noho izany raha vonina ampiasa ny anaran'i Jesosy ianao dia hanasitrana anao Andriamanitra. Alors si tu utilises le nom de Jésus, Dieu va te guérir. Hanafaka ny fiainanao Andriamanitra. Dieu va te délivrer. Hampiova ny tantaram-piainanao Andriamanitra. Il va changer l'histoire de ta vie. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant prier. Amen na? Ao Amen. anatin'ny vavaka ataonao dia sady mandiny tena ianao no manolotra ny tenanao amin'ny Jesosy. Pendant que tu pries, tu donnes ta vie à Jésus. Fa ao anatin'ny finoanao an'i Jesosy dia manomboka hiala aminao io olana sy ady io. Et quand tu as foi en Jésus, tes problèmes vont disparaître. Ao anatin'ny vavaka ataosika ihany koa no hanoerasika amin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Pendant que nous prions, nous allons aussi résister au diable au nom de Jésus. Fa rehefa mampiasa ny anaran'i Jesosy ampinoana isika dia ho mpandresy izay isika. Car quand nous utilisons le nom de Jésus avec foi, nous serons victorieux. Ndao arisika hisangana dia ho ampisanganana no tanterasika an'izany hivavaka isika to. Nous allons maintenant nous lever, nous allons prier. Asanrato ny feonao dia mivavaha. Lève ta voix et prie. Ndao sika hivavaka atolory ny tenanao ho an'i Jesosy izany. Donne ta vie à Jésus. Andriamanitra rainay eo misaotranao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Seigneur, notre Père, nous te remercions au nom de Jésus. Indreto izahay misangana eto anatrihanao Andriamanitra. Nous sommes debout devant toi, Seigneur. Ny fantatray dia toetranao mihitsy manafaka ny olonao anatin'ny fahoriana. Nous savons que c'est ta volonté de délivrer ton Toetranao peuple des mihitsy mamonjy ny difficultés. olonao ao anatin'ny ady. C'est ta volonté de délivrer ton peuple des combats. Androany Jesosy eo atolotra ianao ny tenanay. Aujourd'hui, Jésus, nous te donnons nos vies. Raha izao ampelatananao ny mombanay rehetra. Reçois tout ce qui nous concerne. Raha izao ampelatananao ny fiainako Jesosy eo. Reçois ma vie, Jésus. Raha izao ampelatananao ny momba rehetra Jesosy eo. Reçois tout ce qui me concerne, Anao Jésus. mandrakizay a Jesosy Je eo. t'appartiens pour Tsy toujours, miala amin'ny Jésus. fanarananao a Jesosy eo. Je ne te quitterai jamais, Jésus. Ity aho ianao no nifidy a Jesosy Me eo. voici, Jésus, c'est toi qui m'as Ianao no efa choisi. nanangana a Jesosy eo. C'est toi qui m'as choisi. Mpandresy aho noho ny amin'ny fananana anao. Je suis victorieux parce que je Sitrana ny t'aime. aretiko noho ny amin'ny fananana anao. Mes maladies sont guéries parce Mivany que je olana t'aime. eo amin'ny fiainako noho ny fananana Mes anao. problèmes sont résolus. Amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fahavaloko. Au nom de Jésus, mon ennemi Amin'ny anaran'i Jesosy resy ny olana misy eo amin'ny Au fiainako. nom de Jésus, mes problèmes sont Amin'ny résolus. anaran'i Jesosy misy lalana misokatra eo amin'ny Au fiainako. nom de Jésus, il y a un chemin qui s'ouvre dans Amin'ny ma anaran'i vie. Jesosy miala eo amin'ny fiainako ny velam-panaka ny fahavalo. Au nom de Jésus, les pièges du diable disparaissent de ma vie. Resiko ny ady eo amin'ny fiainako. Je suis victorieux dans ma vie. Resiko ny olana eo amin'ny fiainako. Je suis victorieux. Mandray fandresena noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Je reçois la victoire dans mes combats. Saotra Jesosy. Merci Jésus. Saotra Jesosy. Merci Jésus. Ndao sika angina amin'izao fotoana izao a. Gardons le silence. Petra ao amin'ny fonao ny tananao ilany dia asan'ny rato ny ilany. Mets ta main sur le cœur et lève l'autre main. Hivavaka ho anao izay. Nous allons prier. Andriamanitra ray sara indrindra izay any an-danitra o. Seigneur Dieu Tout-Puissant qui es aux ciel, Tsy miafina aminao ny momba anay ety ambonin'ny tany. tu vois notre vie sur cette terre. Hitanao ny nahazo ny zanak'Israely tany aloha. Tu as vu ce qui est arrivé aux Israélites Ary auparavant. naniraka mpanompo ianao hitondra teny mahafalo azy ireo. Et tu as envoyé ton serviteur pour leur apporter une bonne nouvelle. Nambaranao tamin'ny zanak'Israely fa hanafaka azy ianao. Tu as annoncé aux Israélites que tu allais les délivrer. Notanterahanao tamin'ilay olona narary nandritra ny 7 taona niondrika nijery ambany izany. Tu as réalisé cela dans la vie de la femme qui s'est courbée pendant 18 ans. Noho ny amin'ny Jesosy dia nitraka amin'ny fiainan'io vehivavy io.
Grâce à Jésus, sa fille s'est redressée. Nasanganao tamin'ny alalan'ny apôstôly ihany koa ilay nalemy na hatramin'ny naterahany. Tu as aussi guéri le boiteux de naissance. Androany Jesosy io ireto olona manoloana anao ireto ho asanganao ny fiainany. Aujourd'hui, Jésus, tu vas délivrer la vie de ceux qui sont ici. Noho ny am' Jesosy Kristy tompo sitrana ny marary. Grâce au Seigneur Jésus, les malades seront guéris. Noho ny am' Jesosy Kristy tompo mivany olona ny manana olana. Au nom du Seigneur Jésus, les problèmes sont résolus. Satria mino anao izahay Parce que nous croyons en toi ka dia raisinay ny valimbavaka avy aminao. et nous recevons la réponse à nos prières. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy mandray valimbavaka ny tsirairay avy. Nous bénissons au nom de Jésus que tout le monde reçoit la réponse à leur prière. Mandray valimbavaka ny tsirairay avy. Chacun reçoit la réponse à sa prière. Ampiseho ny fahasaranao indray ianao. Tu vas montrer ta bonté. Ampiseho ny fahalebiazanao indray ianao. Tu vas montrer ta puissance. Misaotra Jesosy io. Merci Jésus. Amen. Amen. Dosika itetanana mafy fisaorasika Acclamons fort pour le dia Seigneur. mazaho toerana tompoko.